Sayaniusa, Erinao Izreso, Tuiniadunaina, Fenureisa. Masinu, ni farasinifo, kani wajatona, umaine nasha. Magina, magina, Enul farința, lai tumpuina, manatulana, Enul famatuna, mapuna wisa, miagimifuna, miobe ho an' Jehovah ary tany rehetra, manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobena. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika. Andriamanitra rainay tsara indray an-danitro, ankasitrahanay ny fitahiana rehetra izay natobaka ao teo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izahay no netezanao hiaraka aminay ao anatin'izao andro masina izao. Nampidirinao ao anatin'ny fitsaharanao izahay. Manamasinanay Andriamanitra ary manatre izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lasa sady zay ny taona 2024, tonga ny taona 2024 taona vaovao. Misaotra an'Andriamanitra sika noho izany rehetra zany, ary ity sabata ity no sabata voalohany ankofantsika amin'ilay Andriamanitra pary antsika, ilay Andriamanitra mpamonjy antsika, ary ilay Andriamanitra mpiany fiainantsika manokana. Koa miarahaba ny sambatan'olona nahatratra ny taona 2024. Miarahaba ny sambatan'olona nahatratra izany taona izany, ary mirary izay raha mirary mba ho sabata feno fitahiana ho anao ity sabata ity, ho sabata feno fiadanana ho anao ity sabata ity. Zao no teny fikasana zay ho raisitsika amin'ity androany ity, izay voasoratra amin'ny Salamo 119:1. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-poany no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava ianao. Mirary sabata feno fitahiana ho antsika. Ankehitriny dia andeha ho atolotra anao hoe iza daholo ary ireo mandray anjara amin'ity fanompoam-pivavahana ity. Ny mitondra ny toriteny ho antsika rehetra dia ny pastora Andriaparatiana Fanera, izy moa ny filohan'ny Federasiona Madagasikara afovoany. Ny nanao ny fiarabana tamintsika teo dia ny pastora Ramiaranjakarymanana Ando, toy ny mpanatanteraky ny Federasiona Madagasikara afovoany. Ny hanao ny vavaka
amin'ny fanatitra dia ny anadahandrinjara tokony aina izay mpitantana sarabolany ny federasiona Madagasikara foany. Ankoatran'izay ny pastora Rakotomalala Miditsy izay hanao ny vakiteny fototra ho antsika rehetra dia tompon'andraikitry ny asa fanompoana ho an'ny tanora ho amin'ny departemanta izany. Pastora Raherin-Jatovo Harifidy izay tompon'andraikitry ny departemanta ho an'ny fanabeazana hanao ny vavaka mandoalika. Ny pastora Solondrainy Safidy Fanantenako izay tompon'andraikitry ny departemanta ny fitantanam-piainana kristianina dia hitondra ny fanentanana ao amin'ny fanatitra. Ny pastora Rasonandrianina Mirado Eli izay tompon'andraikitry ny departemanta ny fifandraisana sy ny fahafahana ara-pivavahana no nitondra ny vakiteny salamy tamintsika teo. Ny pastora Rakoto Arson Johnny Tinaso izay miandraikitra ny fikamanan'ny mpitandrina no hanao ny tsodrano amin'ny farany. Ny rahavavy Rakotoson Fanja izay miandraikitra ny pakia na ireo zanaky ny mpitandrina no hanao ny vakiteny fototra voalohany ho an'ny ankizy izany. Ny rahavavy Roim-pitiavana Hanitra Ankasitrahana Amboara izay tompon'andraikitry ny departemanta ny fahasalamana no mitarika ny fotoana. Ny rahavavy Randrianony Voniany Lala Amboara izay tompon'andraikitry ny departemanta miadidiny ankizy no hanao ny toriteny ho an'ny ankizy. Ny rahavavy Andriamparatiana Fatsoa miandraikitra ny fikambanan'ny vadina mpitandrina sy ireo olobohositra no nanao ny vavaka fanatreha. Ankehitriny ary dia andeha isika hidera sy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny hira 7:30. Sanjatolotranao reriraiky efanamonjyniakiolana sy nanazava toko anisaiky kanenovany bandovana tiavanare avyamija Mijampuwe no afatatonineja Pena tsitakatinisakyulotra zoni fitirana pitilana Ulinati anatikupanu Takena simejika iterana Tiavanare avyamija Mijampuwe no afatatonineja Suanamitifukelitira Jansuliakyuraikampasasa Pena simejikanefa avia Jansulianikatioviwana Tiavanare avyamija Jampuwe no afatatonineja Wazuni fanchauke mula sanchaukeria urala fiksana Nefamulanto di forza michiasa Santimite utiaricana Tiavanare avyamija Mijampuwe no
Tsara ny manamarika faninan'olotra antsika teo dia madame pasteur Andrianomanana Volasoa izay miadidy ny vehivavy eto anivon'ny Fédération Madagasikara Centre. Andeha handray ny tenin'Andriamanitra isika ka maka ny ao amin'ny Salamo faha 150 andininy 10. Salamo faha 150 andininy 10. Amrony fomadio Andriamanitra ary avao izy orina marina ny fanahiko ato anatiko. Amen. Mbola ho toizantsika ny vaky teny ka ho avadintsika ny baiboly ao amin'ny Jaona 4:4-7. Vakitsika amin'ny baiboly tika teny ombonana na ny DM izany. Rehefa hitanao dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izao kosa no navalin' Jesoa azy ireo. Ny sakafoko dia ny manao ny sitrapon'ilay naniraka sy ny manatanteraka ny asa nampanaoviny ahy. Hotahinana izany teny izany ahasoa atsika tsiraray avy. Amen. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny fotoana izay anatanterantsika vavaka mandoalika ka manasa ny tsiraray avy mandoalika. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao ilay ray nahary ny lanitra sy ny tany. Tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka mahefany zavatra rehetra, atolotray ho anao irery ihany ny dera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Feno fahasoavana tokoa izay satria mbola velonaina nahatratra ity taona 1924 ity. Atao fitsapanay amolovoly any anatinay ihany ny fahasoavanao. Ka hitarika anay ho tonga amin'ny tena fibebeana marina sy fekekeloka marina, ka tonga ny tsiraray avy ho tonga amin'ny tena fiovam-po. Ka ity taona vaovao ity dia hijoroany tsiraray avy vavolombelona ny amin'ny fanoloran-tena feno anao. Aoka Jesosy io ho hita taratra eo amin'ny kristianina tsiraray avy ny fiovam-po, satria tianao ho vavolombelona izany niza eto amin'ity tany ity, ary antom-pisiny ny fahasoavanao izany. Ankehitriny dia vavaka manokana ho an'ity firenena ity. Aoka ny mpitondra firenena mba atahotra anao, ary aoka omenao fahendrena izy ireo, ka hikatsaka izay hampandroso izao firenena izao. Ireo rehetra izay manana eritreritra te hampandroso ny firenena dia tario mba hatahotra anao ihany koa. Ka tonga ny fiara-miasa hiroso any amin'izany fampandrosoana ny firenena izany. Ome fahendrena ny malagasy iray manontolo. Tario amin'ny fahatahorana anao ihany koa izy ireo. Ary aoka ny fanahinao no hifeny tsiraray avy hanana fahendrena. Ankehitriny vavaka manokana ny mpitondra fivavahana ihany koa, izay miara-miasa eo amin'ny fampandrosoana izao firenena izao. Aoka samy atahotra anao ny mpitondra fivavahana rehetra, ary samy hitarika ireo mpino rehetra atahotra anao, ary hanabe azy ireo hanana fahendrena. Ankehitriny dia vavaka manokana ho an'ny fiangonana Adventista amin'ny tany Fiavidy ity, izay manana ny foibe. Aoka hiasa manokana amin'ny filohan'izao fiangonana izao ianao, ome fahendrena izy ireo. Ary ireo mpiara-miasa rehetra miainga avy any amin'ny conférence générale ka hatrany amin'ny pastorany distrika dia samy atahotra anao, ary ny fanahinao no hiasa amin'izy ireny tsiraray avy, ka hampandroso ny hira kampanaovana izay hanomana ny olombelona manerina n'ity tany ity ho amin'ny fiavianao be voninahitra. Satria nanome teny fampanantenana ianao fa mbola hiverina, ary izay no mitondra vahaolana amin'izao
fahasimbany ty tontolo misy anay ity. Kaoka samy ezaka ho am'izany andraikitra sy asa izany, izay anafainganana ny fiavianao be voninahitra. De aoka samy atsapa ny fanatrehanao sy ny fiadanana avy aminao ny tsiraray avy. Tononona, sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Ny riava malala manana iraka lehibe sy goavana isika izay napitan'i Kristy ao amin'ny Mateo 7:20 ary ny 9:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izany iraka hanao mpianatra ny firenena rehetra, ho fitoriana ny filazantsara any amin'ny faritra rehetra, ary ho fampitana ny vaovao mafala ny fiavian'i Kristy fandroany eny amin'ny raolanitra manerana izao tontolo izao amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny, dia iraka izay napetraka ho amintsika. Mety tsy ho afaka andeha foana ianao, ary ny firenena rehetra izay na ny ran'Andriamanitra antsika dia tokony ho heverintsika isan'andro. Mahoana no fomba ahafahantsika mihevitra izany iraka lehibe nampanaovan'i Kristy antsika izany? Ny fahalalan-tanana ara-drafitra no isan'ny fomba anankiray ahafahantsika mihevitra isak'izay misy fitahiana omen'Andriamanitra antsika mba ahafahantsika manohana ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany. Ny fahalalan-tanana ara-drafitra dia fomba iray famerenana ny ampafolony sy fanolorana ny fanatitra mifantoka amin'ny fanokanana isan-jato voafaritra amin'ireo vola miditra amintsika ho famitana izany iraka izany. Ny ampafolony efa fantatsika fa voafaritr'Andriamanitra mialoha ny 10 isan-jato, fa ny fanatitra kosa izay ho alamintsika ara-drafitra dia isika no hamaritra ny isan-jatony ho fanolorana izany ho an'Andriamanitra. Rehefa malala, hitana manerana ny Baiboly izany modelin'ny famerenan'ny ampafolony sy fanatitra arakaraka ny vola miditra amin'ny olona izany, ary ny fiangonana dia nanohy izany mba ho ampiasaina ho ampiasa ny filazantsara any amin'ireo toerana sarotra ihany koa, mba ahafahana mampita ny filazantsara any amin'izany toerana izany. Ny fahalalan-tanana ara-drafitra dia rafitra voaomana meloa ary rafitra tolotra atsitrapo izay tanterahan'ny olona anankiray manaiky an'i Kristy ho tompony ho fampitomboana aingana ny ankohonana ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. I Ellen White dia nanoratra tao amin'ny Review and Herald tamin'ny 7 May 1779 manao hoe: tsy navela ho amin'ny fihetseham-po io resaka fanomezana io. Nanome toromarika raikitra mahakasika izany Andriamanitra. Napetrany ho fitaovam-pandanjana ny fanoloran-tenantsika ny ampafolony sy ny fanatitra, ary maniry izy ny anolorantsika tsy akiato sy amin'ny fomba manara-drafitra. Rehefa natokana ny ampafolony dia aoka hisy fanomezana sy fanatitra koa hatokana na amin'inona anambinan'Andriamanitra anao. Ary ava-malala, mbola manandanjo io fahalalan-tanana ara-drafitra io ankehitriny. Eny mihoatra lavitra
no ny mahamanan-danja azy tamin'izany fotoana izany aza. Ny asa fitoriana rehetra manomboka eo amin'ny ataon'ny fiangonana eo an-toerana ka tanterahana manerana ny firenena rehetra dia tanteraka sy ho vita ary ho totosa no ny fanomezana tolotrao. Koa amin'izao fotoana izao dia tadidio fa amin'ity sabata voalohany amin'ny taona ity dia tsara ny anaovanao fanoloran-tena manokana ho an'Andriamanitra. Anaovanao voady metomboka anio ny amin'ny hoe ampahafiriny amin'ny fanambinana azonao no atolotrao an'Andriamanitra. Mba tsy ankina amin'ny fihetseponao fotsiny izany, na mety ho fahataitairanao, fa manomboka amin'ity voalohan'ny taona ity, mandra-patapitry ny taona ary eny mandra-piavin'i Jesosy, dia ho fanomezana tsy miova no atolotrao ho an'Andriamanitra. Koa mandritra nyity taona ity, anambinanao sy ny fidiram-bolanao any Andriamanitra, ary afaka hanoana sy hanolotra ny fanohanana ny asan'Andriamanitra ianao, na eo an-toerana na any ivelany. Ary misaotra anao no ny fitantanana ampahatokiana ireo fitahiana izay nomen'Andriamanitra anao. Ny tompo ahitantsika. Amen. Manasantsika hiara-iombom-bavaka ho amin'ny fanatitra. Vavaka isika. Andriamanitra arainay izay any an-danitro, Andriamanitra ilay tianay. Tianay satria nanolotra an' Jesosy Kristy, ilay zanakao lahatokana, ilay tianao indrindra, ho fanatitra hisolo anay tsirairay avy. Nandatsaka ny rano teo Kalvari, ary izany raha latsaka teo Kalvari izany indrindra, no angatahnay amin'ity anio ity mba hakasika ny fonay, hitondra famelan-keloka ho anay, ary hitondra fanadiovana ho anay tsirairay avy. Misaotra anao izay Andriamanitra no ny fitahiana rehetra izay natosakao teo amin'ny fiainanay, nandritra ny fotoana rehetra izay niainanay, eny hatramin'izao ora itenenanay izao. Izany fitahiana natolotra ao anay izany, na amin'ny lafiny ara-pahasalamana, amin'ny lafiny hery sy tanjaka, izay nahafahanay namita ny asa mandraharaha, izay nahafahanay nanao ny zavatra rehetra izay tokony nataonay, eny na ireo zavatra izay tianay mihitsy aza. Ankehitriny kosa dia manantona anao izahay amin'ny alalan'ny fitondrana ny fanatitra eo anatrehanao, amin'ny alalan'ny fanolorana ny ampahafolony ho anao. Andriamanitra arainay io, raiso izany mba ho anitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao. Raiso izany mba havita be amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Ary raiso izany ho fanohitra anafainganana ny fitoriana mba hahatonga anao hiverina tsy ho ela intsony andray anay eo aminao. Makataka izay amin'ity an'ity Tompo, ny mbola hitahinao anay ny amin'ny fotoana rehetra izay mbola iainanay, ka hanolotra ny tenanay izahay, hanolotra ny mombanay, ary hanokana ampahany amin'izay omenao anay, ho atolotsay ho fanohanana ny asanao. Tiana indrindra raha mbola ho tehirizinao ao anatin'ny fahasalamana izahay, hery sy tanjaka, izay ahafahanay manatanteraka ny asanay sy ny asanao, azahoanay mandrakariva manohana izany asanao izany. Izany vavaka izany dia angatahanay sy irianay ary tonononay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy izay tianay. Amen.
Faly miarabantsika rehetra indray raka izy a tratran'izao fotoana izao. Izao tsika dia tonga eo amin'ny toriteny ho an'ny ankizy. Mialohan'ny hanotsika an'izany toriteny izany dia manasa antsika hanondrika ny lohantsika fa hivavakintsika. Vavakintsika. Jehovah rainay tsara indrindra, mankasitraka anao izahay fa mbola omenao an'izao fotoana izao. Sokafo ny fonay raha handray ny teninao izahay, ary fandrinay raha mba ho aina ho anay ny teninao, ho fananarana ny diso ary ho fitezana ho amin'ny fahamarinana. Dia mitenena amin'ny ankizy kely tsirairay avy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay mivavaka. Amen. Rankizy malala, rehefa tonga ny taona vaovao toy izao dia manomboka kahie vaovao isika. Ohatry ny ahoana moa izany hoe kahie vaovao izany? Izany kahie vaovao izany rankizy dia kahie madio, tsy misy soratsoratra, tsy misy kosokosoka, tsy misy tasy, tsy miforotra. Ny taona vaovao dia toy ny hoe manomboka zavatra iray isika ka afaka manao zavatra tsaratsara kokoa noho ny tamin'ny taona lasa. Mba fantatsika ve rankizy fa Andriamanitra dia afaka manamboatra antsika ho vaovao? Indraindray isika dia nandainga, niady tamin'ny namantsika, tsy nankatoa an'i dada sy neny, namalifaly an'i dada sy neny, kanefa dia izao rankizy ninona nataontsika? Mbola te-hantsika foana i Jesosy. Tiany isika ranana fo vaovao sy fitondratena vaovao. Eno ianay ity tantara anankiray ity. Lohateniny dia izao: ny pejy maloto sy ny pejy vaovao. Nisy zazalahy kely anankiray antsoina hoe Maksa ny anarany. Mpianatra i Maksa. Nianatra tany am-pianarana izy ary nanana kahie anankiray. Mba fantatrareo ve ny nahazo ny kahieany? Feno soratsoratra be dia be ny kahieany. Feno potika labozia, feno menaka ny sisiny, rovitra ny eo amin'ny molon'ilay kahie. Kivy izy rankizy.
kivy tanteraka izy rehefa ny ampianarana izy a de iomezan'ny ankizy rehefa mandray an'ity kahie histogeo ity. Ndray andro de nanapa-kevitra dada rehefa akaika ny taona vaovao fa hividy kahie vaovao ho an'izy ho an'ny Max. Novidiany dada ilay kahie tena vaovao be raha oharina amin'ilay kahie teo aloha, kahie miforiporitra sy naloto be. Ary rehefa melohan'ny taom-baovao de natsony dada i Max ary natolony azy ilay kahie vaovao. Max hoy dada, ity kahie ity de toy ny fiainanao amin'ny taona vaovao. Aza ataonao tahaka an'ilay kahie tamin'ny taona lasa ity. Tena faly aoka izany anie i Max faly be izy ary nivavaka izy hoe Jesosy ampio anana fo vaovao sy fitondran-tena vaovao toy ity kahie izay vaovao ity. Amen. Nanomboka nanampy any dada sy neny tamin'ny raharaha izy. Tsy niadiady tamin'ny namany intsony izy tany ampianarana ary nanoratra tsara tao anatin'ilay kahie vaovao. Zao rankizy isika rehetra ihany koa de mety ho tahaka an'ilay kahie taloha tamin'ny taona lasa izay misy tasy fa izao ny tsarovy Jesosy de afaka manome pejy vaovao anomboana zavatra tsara. Inona rankizy no azosika atao amin'ity taona vaovao ity? Misy zavatra be dia be azosika atao. Voalohany, anana fo madio. Faharoa, anao zavatra tsara be dia be rehefa ao an-trano. Rehefa miteny dada sy neny de mankatoa. Tsy mamaly fa tonga de ataony raharaha izay ampanaovan'ny dada sy neny. Ary ny fahatelo de zao, afaka ny ifandray bebe kokoa amin' Jesosy isika. Ohatra hoe hianatra ny lesona sekoly sabata impito. Ampirisika ny dada sy neny hividy lesona sekoly sabata. Hamonjy ny fivoriam-bavaka, herinandro fiaraha-mivavaka, ny folo androm-bavaka, ny alarobia hariva sy ny zoma hariva. Ary zao ihany koa rankizy, amerina ny ampafolony sy ny fanantitra ary ampiasa an'ireo talenta izay nomen'Andriamanitra antsika. Afaka ataontsika daholo izany amin'ity taona vaovao ity. Ary izao koa rankizy, afaka ny anao tsara kokoa amin'ny namantsika isika de tsy inona izany fa hizara ny momba an' Jesosy amin'ireo ankizy ireo ary anao asa soa eny amin'ny manodidina eny anivon'ny fiarahamonina. Rankizy, afaka manokatra pejy vaovao indray isika amin'ity taona vaovao ity. Zao no lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo faraika amin'ny 50 vaky teny fotsitra izay mivakintsika teo izy. Salamo faraika amin'ny 50 andininy 10. Salamo faraika amin'ny 50 andininy 10. Sokafona ny baibolintsika vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny fo madio aho Andriamanitra, ary avoaziorina marina ny fanaiko ato anatiko. Averiko indray mandeha. Amin'ny fo madio aho Andriamanitra, ary avoaziorina marina ny fanahy ato anatiko. Tamin'ny taona lasa isika rankizy de naloto ny fotsika. Feno avinavina, feno fankahalana, feno fitiavan-tena, feno fialonana, naloto daholo ny fotsika. Kanefa izao, rehefa atolontsika an' Jesosy ny fotsika de afaka hovainy ho fo vaovao, ho fo madio ny fotsika tsirairay avy. Ny fandriana amin'ity taona ity de omeny Jesosy fo vaovao daholo isika ary zavatra
tsara be no ho ataontsika ao anatin'ny fotsika. Ndao isika hivavaka araka izy. Vavaka isika. Andriamanitro, mankasitraka ny amin'ny teninao teo. Fandrinay raha mba ho tahaka ny maksy izahay, anao zavatra tsara ao amin'ny pejy vaovao an'ilay kahie. Ary omenao fo vaovao izahay ka ametraka zavatra tsara ao anatin'izany fona izany. Dia mitahia ny ankizy kely tsirairay avy ianao amin'ity taona 2024 ity, amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay sy anonanay vavaka. Amen. Amin'ny fifaliana ry havana malala no anamafisana indray ny fiara-panatsika tratran'izao taona vaovao 2024 izao, ary manolotra ny firaren-tsoa ho antsika rehetra amin'ny ity taona vaovao ity. Isorantsika ihany koa Andriamanitra raha mbola hahafahantsika manatanteraka izao fanompoam-pihavana izao, ho fisaorana, ho fiderana an'Andriamanitra, ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra, ary ihany koa andraisantsika afatra avy amin'ilay Andriamanitra ny lanitra hiatrehantsika ity taona vaovao ity. Mialohan'ny hirosoantsika amin'ny afatra dia handeha hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Rainay sy ny an-danitro, ankehitriny dia hanome afatra ho anay, voalaza amin'ny Baiboly masina ianao, ny teninao dia fahamarinana, ary voalaza ihany koa fa ny teninao dia velona sy mahery. Ny teninao ihany koa dia mahavelona. Dia aoka mba ho tanteraka eo amin'ny tsirairay avy anie izany teny rehetra izany, ka raha andray ny teninao ny tsirairay avy dia hanana fiainana tokoa anie, ary azo antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay ny tsirairay avy amin'ity taona vaovao ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohateny izay ifantohantsika amin'ity fotoana ity, sady hatrehantsika ihany koa ity taona vaovao ity, dia le hoe andeha aho amitahiraka. Andeha aho amitahiraka. Izay no ifantohan'ny afatra izay ho ampitaina amintsika amin'izao voalohany taona izao. Ny zavatra niseho ry havana malala tamin'ireo zanak'Israely, haitsika ny tantara fa no andevozina tao Egipta nandritra ny 300 taona ireo zanak'Israely.
Andriamanitra nefa dia efa nanome teny fikasana tamin'ny Abrahama zay efa ela ataonany maro talohan'ny izany fanandevozana izany no efa nanome teny fikasana tamin'ny Abrahama Andriamanitra manao hoe ny taranakao no andova ity tany ity, de tsy na zany fa ny tany Kanana, tany Kanana. Zavatra an'seho nefa taty aoriana dia voatazona raha zay no iatsotsika azo, voageja tao Egipta nandritra ny taona maro lava 700 taona, voageja tao ny zanak'Israely. Andriamanitra tsy mandainga, ary Andriamanitra rehefa manome teny fikasana dia tanterahiny izany teny fikasana izany. Dia tonga ny fotoana zay hanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasana dia ny andovany zanak'Israely lay tany Kanana. Haitsika ny tantara hoe ndao tsy alavaina ny fitantarana azy, fa tonga Mosesy ny ran'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely hialo Egipta ho any amin'ny tany Kanana, hanafaka ny zanak'Israely amin'ny fanandevozana ka handeha hanompo an'Andriamanitra any amin'ny tany Kanana. Ravana malala, ny zavatra nampietrehitra ny teny zay nataon'ny Farao. Ndao vakitsika ne ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 10:15. Exodosy 10:15. Dia zao ny voalaza: dia nisy nampiverina ny Mosesy sy Arona hakao amin'ny Farao indray, ary hoy Farao taminy, tamin'ny Mosesy sy Arona zany, hoy Farao tamin'ny Mosesy sy Arona: mandehana manompo an Jehovah Andriamanitra reo, nefa izavo mo no andeha. Ry havana malala, lay lohatentsika andeha aho hamitahiraka. Fantanina napetraky Farao de hoe mandehana manompo an Jehovah ianareo, nefa izavo mo no andeha, izavo mo no andeha. Ry havana malala, amin'ity taona vaovao 2024 mipetraka amintsika anko, mipetraka aminao anko zany fantaniny zay napetraky Farao zany. Izavo mo no andeha hanompo an Jehovah amin'ity taona 2024 ity. Izavo mo no vonina ny andeha ho any amin'ny tany Kanana amin'ity taona 2024 ity. Ny faniriko dia mba ho tanteran-tompo aminao ny teny fikasany amin'ity taona vaovao ity, hoe alefaso ny oloko handeha hanompo ahy any amin'ny tany Kanana, ka mba ho afaka handeha tokoa ianao hanompo an Jehovah amin'ity taona vaovao 2024 ity. Ny valiteny Mosesy, mahafinaritra ny valiteny Mosesy, mazava ny valiteny Mosesy, ary mivantana ny valiteny Mosesy. Eo amin'ny Exodosy no misy azy, ny 17, 10:7. Rehefa nanontany Farao hoe izavo mo no andeha, de zao no valiteny Mosesy. 17. Hareo Mosesy, ny tanora sy ny antitra aminay hoentinay andeha, ary ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy sy ny ondry amanosinay ary ny ombinay hoentinay andeha, fa isy andro firavoravonay ho an Jehovah. Ry havana malalo, izavo mo no andeha hanompo an Jehovah. Valiteny Mosesy, ny rehetra mandeha manompo an Jehovah, hatramin'ny zanaka lahy, zanaka vavy, hatramin'ny tanora, hatramin'ny antitra, eny hatramin'ny ondry amanosy, izay rehetra anananay dia hoentinay mandeha hanompo an Jehovah any amin'ny tany Kanana. Izany koa no afatra zay tiako ampitaina aminao amin'izao taona vaovao izao. Andeha aho hamitahiraka. Ny vaky teny zay novakiana tamitsika amin'ny Jaona 4:4, ny 4:30 ao amin'ny tikatenim-bonana, dia mazava ny teny Jesosy. Dia zao ny teny voalaza
ao amin'izany toko sy andininy zany. Izao kosa no navaliny Jesoa azy ireo: ny sakafoko dia ny manao ny sitrapon'ilay naniraka sy ny manatanteraka ny asa nampanaoviny ahy. Le havana malalo amin'ity taona vaovao ity, moa mba afaka miteny tahaka izany ve ianao? Momba afaka iteny tahaka izany ve ny ankonanao rehetra hoe ny sakafotsika ry fianakaviana, ny sakafotsika dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny manatanteraka ny asa nampanaoviny atsika. Amin'ny teny frantsay dia zao ny ilazany azy hoe ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nourriture, lay fivelomanao mihitsy zany. Ny fivelomanao dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny manao ny asa zay nampanaoviny anao. Ry havana malalo, tiako raha mba ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny tokantrano, eo amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona izany teny Jesosy zany amin'ity taona vaovao ity: andeha aho amitahiraka ka ny sakafonao rehefa taona vaovao ohatran'izao dia manao fiaraha-misakafo, sady zay? Fa zao misy sakafo zay tokony hoanina sy hivelomana tsy amin'ity taona vaovao ity ihany fa mandritra ny fiainana manontolo mihitsy, dia tsy ina zany fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny manao ny asa zay ampanaovin'Andriamanitra, mamita ny iraka. Satria inona no lazain'Andriamanitra? Dia Andriamanitra dia manome iraka ho anao any Andriamanitra e, manome iraka ho antsika Andriamanitra. Matthieu 7:7 dia milaza Andriamanitra manao hoe mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ry havana malala, ao amin'ny ten'Andriamanitra, Matthieu 1:20 manomboka ny 20 ka hatramin'ny 1:30, dia misy fanoarana ny amin'ny lehilahy ray mpianakaviana anankiray zay naniraka ny zanany mirahalahy mba handeha hiasa. Mahafinaritra voalazan'io fanoarana io. Ndao mba vakitsika ary. Matthieu 1:20 manomboka ny 20 hatramin'ny 1:30. Zao ny voalaza: fa ahoana kosa ny hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, dia nakeo amin'ny lamatoa izy, le ray zany, ka nanao hoe anaka. Mahafinaritra, anaka, zanakô. Raha somary amboatsika zany zay: o zanakô, dinona ny teny'le ray? Mandehana miasa any an-tanimbolopoko anio. Mazava ny iraka, mandehana miasa any an-tanimbolopoko anio, tsy hoe rampitso, anio no mila manapa-kevitra andeha hiasa. Ny zavatra voalohany raisika dia le teniny rainy hoe anaka, identité. Napetraky le rainy tsara aloha ny identité an'le zanany hoe zanako, anaka, zanako anenao e, ary amin'ny mahazanako anao dia misy iraka zay apetrako mba ho ataonao. Ry havana malalo, amin'ity taona 2024 ity, ndao ho ampitoeritsika tsara ny identité atsika. Ten'Andriamanitra anie dia efa mametraka ny identité anao e. Jaona 1:7 dia izy ny ten'Andriamanitra hoe endremana ahoana ny fitiavana nasehorantsika dia niantsona antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa itsika, ka noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao. Ao ny 2 dia mifandray amin'io ihany hoe anio zanako, anio mandehana miasa. Satria amin'ny 2 amin'ilay Jaona 1:7 dia izao no lazainy: ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. Ry havana malalo, amin'ity taona vaovao ity, ndao
ampitoeritsika tsara ndao amafisitsika ny identité atsika de tsy na fa mazanak'Andriamanitra atsika. Tsika zany rehefa tonga taona vaovao ohatran'izao de hoe fomba fiteny moa zany de hoe miakaiky miatombotra miakaiky ny fiavian'i Jesosy, satria mieritreritsika hoe arakaraka ny androsoana eo amin'ny taona dia miamanakaiky ny fiavian'i Jesosy. Ny ten'Andriamanitra de milaza ry havana malala fa tsy misy malala na ny andro na ny ora fa anio dia aoka ho vonina ianao satria zanak'Andriamanitra ianao. Ny identité anao zanak'Andriamanitra. Aza miandro hoe afaka ray volana amin'ny volana febroary na any amin'ny tapatapataona any zay vao tena andeha hiasa aho satria zanak'Andriamanitra. Tsia, anio dia zanak'Andriamanitra sika. Ary anio de miteny aminao le rainao manao hoe anaka mandehana miasa anio, mandehana miasa anio. Ny zavatra navalin'ilay lamatoa mampietreritra satria tonga de fandavana avy hatrany. Ndao vakitsika ny teny ao Matteo 1:20 tsika dia ny 9:7. Fa namaly izy le lamatoa zany ka nanao hoe tam'le rainy tsy andeha aho, tsy andeha aho. Ry havana malalo, moa ve tsy zany ny zavatra niainatsika tamin'ny lasa e? Moa ve tsy efa niantso atsika Andriamanitra mba andeha hiasa, mba andeha hanao ny iraka satria zanany isika? Kanefa tamin'ny lasa de mety namaly tahaka an'ity lamatoa ity tsika hoe tsy andeha aho e, tsy andeha aho, amin'ny endriny maro samihafa. Ny afatra apitaiko amintsika amin'ity taona vaovao ity, ndao ovana izany valiteny zany. Fa ny mahafinaritra de zao ity zanaka lamatoa ity, na dia ny teny aza izy hoe tsy andeha aho, dia nanenina izy de nandia miasa izy. Mahafinaritra ny ilazany azy ao amin'ny baiboly teny frantsay de zao ny ilazany azy manao hoe il répondit je ne veux pas. Zay zany le adika hoe tsy andeha aho, je ne veux pas. Ensuite il repentit et il alla. Il se repentit. Il se repentit. De io no manome an'le teny hoe repentance, zay adika amin'ny teny malagasy hoe fibebahana. Aika zany nibebaka le lamatoa le zanaka, nibebaka le zanaka zay nanda teo aloha, nanda tsy nandeha, tsy andeha hiasa, tsy andeha mitaniraka, nibebaka le zanaka dia nandeha izy. Ry havana malala, ny afatra ampitaina aminao amin'ity taona vaovao ity, andeha aho amitahiraka. De zao ny identité anao zanak'Andriamanitra ianao. Ary amin'ny mahazanak'Andriamanitra ianao dia manana iraka zay hampanaovina anao le rainao zay any an-danitra. Tahaka ny teny Jesosy hoe ny sakafoko dia ny manao ny sitrapon'ilay naniraka sy ny manao ny asa zay nampanaoviny ahy. Manatanteraka ny asa zay nampanaoviny ahy. Raha tsy nanao izany ianao tamin'ny lasa, raha tsy nandeha namitahiraka ianao tamin'ny lasa, kanefa zanak'Andriamanitra ianao, ny afatra de zao mba ho tanteraka aminao ity nataon'ilay zanaka lamatoa ity. Nanenina izy. Ary amin'izao taona vaovao izao dia zanak'Andriamanitra manenina no ilain'Andriamanitra. Zany hoe zanak'Andriamanitra mibebaka, zanak'Andriamanitra miova fo, ary zanak'Andriamanitra vonina ny andeha hamita iraka. Misy andalateny zay tahaka zao no lazainy ao amin'ny boky amin'ny teny anglisy hoe Testimonies for the Church, zay ao amin'ny pejy 320 sy
4:100 de zao no voalaza ao amin'io boky io de ny hoe miantso anao ibebaka Andriamanitra ankehitriny ary hafana fo amin'ny asa. Zay le lohatenitsika. Andeha aho amitahiraka, miantso anao ibebaka Andriamanitra, tahaka ilay zanaka zay nanenina, ilay zanaka zay tsy nandeha teo aloha, tsy anao ny asa azafady, nanda tsy anao ny asa dia nanenina le zanaka ka nandeha ny asa izy. De hoy ny afatra hoe miantso anao ibebaka Andriamanitra ankehitriny, anio ary miantso anao anko izy mba hafana fo amin'ny asa, amin'ny iraka zay napetrany. Ravana malalo, ny ten'Andriamanitra de milaza fa tsy amin'ny kerinam-pahatanjahana fa mifanaiko hoy Jehova tompony maro. Ary Jesosy de efa nampanantenantsika fa anome antsika hery ahafahantsika mamita zany iraka izany, anome antsika anko hery mba ho tanteraka amintsika zany fibebahana sy fiovampo zany, de tsy na fa ny fanahy masina. Jaona 2:20, ny 1:20 sy ny 2:20 de zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka nanyranoray ahy no hanirahiko anareo koa, satria ianareo koa de antsoina hoe zanak'Andriamanitra, ary izaho Jesosy de antsoina hoe zanak'Andriamanitra koa izy. De hoy Jesosy, tahaka nanyranoray ahy no hanirahiko anareo koa. Fa miaraka am'izay de miteny izy amin'ny 2:20, ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Le avana milala, mila mandray ny fanahy masina ianao amin'ity taona vaovao ity tompoko, dia mba ho zanak'Andriamanitra mandray ny fanahy masina ianao, ary mba ho zanak'Andriamanitra taria ny fanahy masina ianao. Romana 2:17 de ho ziziny ten'Andriamanitra hoe fa izay taria ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ry havana malalo, izany anko ny tena afatra izay ampitaina aminao ankehitriny, mba olona mandray ny fanahy masina ianao amin'ity taona 2024 ity. Raha ohatra nahatsapy ianao tamin'ny taona lasa fa tsy niasa tao aminao zany fanahy masina zany, na mety nolavinao ny fanahy masina mba tsy asa anatinao, ka tsy nisy fiovana teo amin'ny toetra mampanahinao, ka tsy tonga tamin'ny fibebahana ianao satria ny fanahy masina dia mitarika ho amin'ny fibebahana, ny fanahy masina dia miasa ho amin'ny fiovampo. Amin'ity taona vaovao ity, mba olona mandray ny fanahy masina ianao, ary mba olona manaiky ho tarian'ny fanahy masina ianao. Izany mantsy no ny zavatra tenen'i Jesosy Kristy anie ao amin'ny Matthieu 7:17 hoe ao amin'tika tenombonana, de zao no ilazany azy hoe hatramin'izay Jesoa dia nanomboka ny tohiteny ka nanao hoe ialao ny toetra ratsy fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Raha mitenitsika ankehitriny hoe efa kaiky ny ho avy Jesosy, efa kaiky ny fiafian'i Jesosy, satria mitombondray ny taona de efa mihamanakaiky ny fiafian'i Jesosy. Ny afatra zay omeny ten'Andriamanitra anao, zay Jesosy mihitsy no nitory an'izany teny zany, de hoe ialao ny toetra ratsy fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izay le fibebahana, ny fanahy masina no ilainao mba hatateraka zany toteny Jesosy zany, ny fanahy masina lehilahy. Ary ao amin'ny boky mitondra lohateny hoe fiomanana ao amin'ny rahanorana farany, pejy 210, de milaza izy manao hoe nomena ho amin'ny asa ny fanahy masina. Nomena ho amin'ny asa iraka ny fanahy masina. Ry havana malala, mirary ianao mba hanapa-kevitra ianao hoe andeha aho amitahiraka.
raha tena resy lahatra ianao fa tena efa atombotra ny faran'izao rehetra izao, raha tena resy lahatra ianao ary manantena ianao fa tena efa akaiky ny fiavian' Jesosy, andeha aho hamitahiraka eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina irery. Ho tanteraka aminao anie izany afatra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitro noho ny fitahiana manokana natolotrao, nataonao tratra izao taom-baovao izao. Misaotra ihany koa noho ny amin'ny teny natolotrao tamin'ny alalan'ireo mpanomponao. Ny rinay Andriamanitro dia tsy ho mpiaino mpanadino izahay, fa mba ho mpiaino mandeha araka ny sitraponao, ka ho raisinay ny fitahiana rehetra avy amin'ny fanarahana anao. Mahatoky izay fa tsy hamelanay ho irery ianao, fa omba ny fiainanay ka ity taona vaovao ity anie, dia ho taona ahafahanay mandray izao tsodrano izay efa nasianao tononona amin'ny vahoakanao izao. Hitahy anareo anie Jehova ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehova ka amindra fo aminareo mandrakariva. Ary anandratra ny tavany aminareo anie Jehova, hitondra ny fiadanana eo anivon'ny tokantranonareo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.